Ampitomboina mandrakariva ho anao any ny fahasoavan'ny tompontsika. Mpifaliana ny onananao. Misaotran'Andriamanitra isika. Raha afaka hiaraka mandinika tenin'Andriamanitra indray. Anio. Ny Jaona 5:2 hatramin'ny 9:10 no vakintsika. Ary mazava loatra moa fa anankiray amin'izay mahatery ny fontsika rehefa mamaky ny filazantsara dia ny amantatra ny amin'ilay Jesosy mahafilazantsara ny filazantsara. Ka ny fanontaniana telo no valintsika amin'izao fandiniana ny tenin'Andriamanitra anio zao. Teny amin'ny hoe inona ny fantatra ny amin'i Jesosy, inona ny toetra tsara tokony alay tahaka, ary moa misy fampitandremana avy ao. Rehefa fanontaniana telo ireo no valintsika eo am-pandiniana ny Jaona 5:2 hatramin'ny 9:10. Ary dia hiara-mivavaka isika angataka ny fanahy masin'Andriamanitra hanazava ny saintsika eo am-pandiniana zany teniny zany, satria ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra no fitsakotsakoana ny sakafo ara-panahy araka ny tenin'ny Tompo hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Koe vavaka isika. Misaotra anao zay raha eo noho ny famindramponao aminay indray, menao zao fotoana zao. Azonay miaraka mandinika ny teninao, miaraka misakafo ara-panahy. Fantatray manko fa tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny teninao lay tonga novo dia Jesoa Tompo zany no hodininay ny fiainany, fampianarany zay tokony ataonay eo manoloana azy. Koa mangataka aminao zay Tompo, sokafo ny fosiny sainay handraisanay zany teninao zany. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no anaovanay zany vavaka izany. Amen. Jaona 5:2 hatramin'ny 9:10. Amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa afaka zany dia nisy any firavoravoan'ny Jiosy, ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry zay ataon'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialoso fana 5. Tao no nandriny marary maro, ny jamba, ny mandinga, ny maty ila. Miandro ny fietsehan'ny rano. Fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka mapietsika ny rano. Koa izay iray niroboka aloha, rehefa mietsika ny rano dia sitrana na inona no aretina nanjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 80 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, deo izy taminy, teo sitrana va ianao? Lay marary namaly azy hoe, Tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona handroboka ahy eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha dia misy olo-kafa misosika eo alohako. Ho Jesosy taminy, mitsangana, eto ny fandrinao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay. Dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa nisitrana, sabata ny andro, ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao. Fa raha lehilahy namaly azy hoe, ilay nahasitranany nanao tamity hoe, eto ny fandrinao ka mandehana. Ary reo nanontany azy hoe, iza moa zany lehilahy zay nanao tamina hoe ento ny fandrinao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany, dia hitan'i Jesosy teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy, indro, efa sitrana ianao, aza manota intsony fa ndrao hanjoanao zay ratsy noho ny teo. Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy nahasitrana azy. Ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an' Jesosy satria nanao zany zavatra zany tamin'ny sabata izy. Fa Jesosy namaly azy hoe, ny raiky miasa mandraka kehitriny ary za koa miasa. Nefa vao mainka antady hamono azy ny Jiosy.
tsy nohony namahany ny amin'ny sabata ihany fa nohony nilazany koa fa Andriamanitra no rainy ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra izy. Ho isika hoe amin'ny fomba fandinianan'ny baiboly araky ny fampianarany karatry ny mpiaramaky ny baiboly no arahantsika hoe vakio ary de valio ny fanontaniana. Fanontaniana valitsika ary de fanontaniana voalohany hoe inona ny fantatra ny amin'ny Jesosy. Raha mamaky ny filazantsara isika, filazantsara efatra, de tsarovy fa mitantara ny fiainan'i Jesosy ny filazantsara efatra. Ka ny filazantsarany Jaona dia manambara zavatra maro ny amin'ny Kristy ary indrindra manambara ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy. Eto ary de ho valitsika ny fanontaniana voalohany hoe inona ny fantatra ny amin'ny Jesosy. Amin'ny andininy fahaenina dia ny hitatsika de izao: mangoraka ny marary Jesosy. Hitany fa efa narary 8 taona ty lehilahy ty. Mangoraka ny marary izy, de nanatona azy izy, de nanontany azy izy. Tsarovy ary, raha marary anao no mandre zao teny zao, de tsarovy fa mangoraka anao koa ny Tompo. Naiza misy anao ka marary anao, ty lehilahy ty 8 taona nefa namparary azy. Nangoraka izy de nanontany azy: inona no etaetanao? Teo sitrana ve ianao? Mampahatsiaro antsika lay jamba zay niantsoantso ry Jesosy zanaky Davidy mamindrafo amiko. De ho Jesosy hoe inona ary ny tena ho atako aminao e? De ny ampahiratana ny masoko hoy ilay jamba dia sitrany izy. Ity lehilahy ty koa rehefa hitany fa narary 8 taona lay marary, de nangoraka izy de nanontany azy hoe teo sitrana ve ianao? Angatsy sy fantatry ny Tompo fa teo sitrana izy. Fantany ane, matoa izy mijanona eo ary nivaly tenin'ny lerangahy. De manam-porofo fa mba miezaka ihany izy indraindray rehefa mihetsika le rano, fa tsy afa manotra izy. Nefa na de fantatry ny Tompo aza ny eo am-pony, de tian'ny Tompo havoakany avy ao am-bavany zany. Ary izay ry havana ny tokony vavahantsika. Marina fa fantatry ny Tompo ny ao anatintsika ao, nefa ilaintsika ny manambara izany amin'ny Tompo. Mangoraka anao ny Tompo, nefa ny ilainy de ny amboranao amin'ny vavanao zay zavatra etaetanao. Misy ny olona mangataka ny sasany fotsiny mba mivavaho ahy nefa izy tsy mivavaka akory. Ianao anie ny tiany Tompo amboraka zay ao anatinao e. Mangoraka ny marary ny Tompo ary te handreny hetahetany ny marary. Mangoraka anao koa ny Tompo. Na retim-panahy na retin-nofo ny maso anao, aborahy amin'ny Tompo izany. Ny andininy 7
zavatra zay hitatsika de zao mitaky fakatoavana am'izay mitady fanasitranana izy. Ilay rangaha rehefa nilaza hoe zany tsy mba misy mandroboka raha mba miezaka aho isoan'ny olona, de zao ny tenin'ny tompo taminy, mitsangana ka mandehana. Betao ny fandrinao, mandehana. Mitaky fankatoavana izany. Ilay lehilahy zay hitatsika teo am-pandriana, de ngamba afaka laza hoe fa ahoana ary anao tsanganao ko zany tahaka an'izao hoe. Fa Jesosy rehefa niteny izy ny finoany ty lehilahy ty, na de tsy fantany aza Jesosy, nahagaga nisy hery nivoaka avy eo amin'ny tenin'ny Jesosy, nampitsangana lay marary, dia nitsangana izy ka lasa nandeha. De naninona izy? Mitondra ny entana izy, mitondra ny fandriana izy. Inona koa ny fantatsika ny am' Jesosy eto? Nampandika ny sabata izy. Zany ho hitatsika ny am' Jesosy eto. Jereo ngely 9:40 hoe, ary noho izany ny jiosy dia nanenjika an' Jesosy satria nanao zany zavatra izany tamin'ny sabata izy. 9:40 nefa vao mainka antady hamono azy ny jiosy tsy noho ny namahaniny amin'ny sabata ihany, fa noho ny ilazany koa fa Andriamanitra no rainy. Zavatra anankiroa no ota araka ny fijerin'ny olona, araka ny fijerin'ny jiosy, ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Raha mijery hoe jiosy manko sika riavana ato am'ty filazantsarany Jaona ity, de matetika ny jiosy ambarany eo ny fariseo sy ny mpanoradalàna sy ny mpisorona, ny mpikambana ao amin'ny sinedriona, fa efa natampony ao amin'ny fitondram-pivavahana jiosy tam'izany fotoana zany. Jesosy namahany amin'ny sabata ary nanambarany tenany ho zanak'Andriamanitra, ka nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra. Namahany sabata izy, tena fahotana eo anatrehan'ny lalàna jiosy ny hoe mitondra entana amin'ny andro sabata, na manasitrana koa azy amin'ny andro sabata, satria tokony tsy hanao na inona izany no atao hoe fanajana sabata. Aza manao na inona na dia ny mampirehetrafo aza tsy azo atao. Ary noho izany, raha misy amintsika te hanaja sabata araka ny testamenta taloha, de tsarovy fa tsy mahazo mitondra entana ianao, tsy mahazo mampirehetrafo ianao, tandremo mandeha taksi fa mampiasa olona ianao, tandremo mandeha bus fa raha vao mandeha bus ianao de fa mandika sabata ianao am'izany fotoana zany. Ary noho izany, eto Jesosy, ny zavatra hitatsika de zao, le olona nysitrany de tonga de nybatainy tokoa ny fandrinany de nentiny, eny zany mitondra entana izy zany, de nisakanan'ny olona izy. Fa izy zany lehilahy zany ozy zay nanao taminao hoe entiny fandrinao ka mandehana, tsy mety ene zany, zavatra sabata ny andro tsy tokony ampanao, mampiasa anao izy. De ho le lehilahy hoe izy le nanasitranao ozy nylaza hoe betao mifandrinao de nandeha ako. Ry havana, anjaratsika arina mandinika. Raha ohatra ka hoe tena hanaja sabata ianao, tsy mahazo mitondra entana ianao, na de valizy ho any amin'ny aeroport aza, mitondra entana amin'ny andro sabata ianao zany, mampirehetra afo ny maka kitay izany rehetra zany, de tsy azo atao zany amin'ny andro sabata raha ny fanarahana ny lalàna ny testamenta taloha no rahainao. Ary Jesosy de noeloina noho izany. Hitatsika amin'ny 9:40 izany. Zao nefa ny marina am' Jesosy, tsy nanota izy raha nilaza tamin'ny lehilahy hoe andana ento rangany entanao, andana mody sitrany ianao zao mandana, aza matory eo tsony, aza mijanony eo tsony mandehana. Sady nanasitrany izy, nampitondra entan'olona izy. Ary noho izany, tsy ny fitondrana ho entana amin'ny andro sabata akory. Am'izao fotoana zao moa mazava loatra fa sabata ne sabotsy tam'izany. Vao nahazo taritasy lava be aho miresaka momban'izany sabata zany, ary fantatro fa am'izao fotoana zao moa dia misy ady hevitra be ihany am'izany sabata izany. Ny zavatra hitatsika eto nefa de izao, Jesosy namaha
ny am'izany sabata izany satria tandindro ny zavatra ho avy ihany zany fa Jesosy no tena fitsaharana ny olona ao am' Kristy. Ity lehilahy ty zao niditra ao amin'ny sabata fitsaharan'ny Tompo izy, nostranina tamin'ny aretin'izy, afaka tamin'ny aretin'izy, miditra ao amin'ny tena fitsaharana izy satria ny asan'ny Tompo nahazo ny fahasoavana. Ka na de mitondra ny fandrinany amin'ny andro sabata azy izy, tsy nanameloka azy tamin'izany Jesoa Tompo. Ireo ary ny fantatsika ny am' Jesosy aloha, Mangoraka ny marary izy, manasitrana ny marary izy, mitaky finoana am'izay olona teo sitrany izy, ary namaha ny am' sabata izy fa nanao soa izy tamin'ny andro sabata, ka re olona zay nasiany soa, lay nasiany soa dia nitondra ny entany tam'izany andro sabata zany, manam-porofo ny fahasitranany. Inona kosa ny toetra tsara toko tsy ny alaitsika tahaka hitatsika ao? Ny andininy fahafito, toetra tsara tokony alay tahaka ny an'ny lehilahy izao, ny aika izy fa tsy afa-manoatra. Ny andininy fahafito, nambarany tsara mihitsy hoe raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona handroboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olo-kafa misosika eo alohako. Izany hoe tsy manan-kery na inona tompoko fa de miandro famoram-po sisa ny mba hipetrahako eto, fa raha ny olona no antenaiko tsy manana fanantenana an'izan'izy intsony aho. Ary satria ny aika izy fa tsy afa-manoatra de ny fanena tamin'ny Tompo izy. 8 taona ne izy narary, asa na firy andro na firy volana na firy taona no efa nipetrahany teo, fa ny nampaharary azy nefa fantatry ny Tompo hoe efa 8 taona izy ny narary, ary angamba efa la ny aika tatsisy tary hany fanantenany de mba iandry lay anjely zay manetsika le rano avy any an-danitra, miandry amin'ny fanantenana lay rano misy famonram-pon'Andriamanitra, satria misy anjely iran'Andriamanitra manetsika le rano zay mitsoboka voalohany eo de sitrana, zany voalaza andininy faefatra am'ty Jaona 5 ity. Tsy nanana fanantenana afa-tsy ny famonram-pon'Andriamanitra izy. Ianao koa, misy fotoana sasany zay tsy hitanao mihitsy hoe aiza ny lalana. Am'izay fotoana zay, miandrasa ny famonram-pon'Andriamanitra. Hodidin-pahavalo ianao angamba, misy zavatra tena tsy hitanao mihitsy ny hoe mba miezaka ihany ianao fa tsy hitanao. De izao nambarao amin'ny Tompo hoe Tompo, mba miezaka ihany any hafa tsy tafavoaky, mila nao a Jesosy io. Manantenanao ahy, ianao sisa ny fanantenako, mitompo maso aminao a Jesosy. Toetra tsara tokony alay tahaka nanana an'ilay marary zany. Ny andininy fahasivy, toetra tsara tokony alay tahaka, fakatoavana tsy misy fanontaniana, tsy misy ady hevitra ny tenin'i Jesosy. Azo antoka fa ty lehilahy marary ty de efa mahalala ihany, efa mba mandre ny tenin'Andriamanitra torin'ny fariseo sy ny mpanorandalàna, jiosy raha teo izy, efa mety ho fanampianarana ny lalàna izy, kanefa rehefa Jesosy no nilaza taminy hoe betao ny fandrianao ka mandehana, sitrany izy ka ilay nanasitrana azy milaza hoe betao ny fandrianao de nentiny iny. Tsy nila ady hevitra izy, tsy nila ady hevitra teolozika na ny fanakalo hevitra tamin'izao zao ndray, satria efa sitrany izy. Ary lay herin'ny tenin'ny Tompo hoe mitsangana, lay herin'ny tenin'ny Tompo tonga tao aminy na sitrana azy, mitsangana, entiny fandrianao ka mandehana. Zay ny baiko ny men'lay ny Tompo zay ny teny taminy, ny herin'lay teny hoe mitsangana niditra teo aminy de nitsangana izy. Betao am'izay ny fandrianao ka mandehana de nandeha izy. Tsy nanontany izy hoe fa ahoana ary sabata ny andro ka tsy tokony hitondra ny tia, tsia. Jesosy no miteny, nanao izy. Ry havana, rehefa tena fantatra marina fa ho anao ny tenin'Andriamanitra, rehefa tena fantatra marina fa teny ho anao ny tenin'i Jesosy, hazony zany. Mety anameloka anao ny olona, tsy tokony hataonao zao fa sabata ny andro, tsy tokony hataonao zao fa andro takan'izao ny andro.
fa rehefa fantatrao fa Jesosy sy ny nanasitrana anao, Jesosy ny laza hoe betao ny fandrianao ka mandehana, Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Ary io ry havana, io tenin'ny Tompo io de tena mazana io mamitaka atsika. Ka atahoana fa zao ny tenin'Andriamanitra kanefa mbola olombelona ihany ianao ka tsy maintsy mihaino ny tenin'ny olona tahaka an'izao. Tsy atomboko. Rehefa hoy ny Tompo hoe aza mijangajanga, tsy misy ady hevitra zany. Rehefa ozy ny Tompo hoe izao no izy fa vetavetany eo mason'i Jehova makanisana any am-panaro sy ny mpisikidi sy zao. Iteny aminao ny olona hoe antony azany ny fomba ny mahamalagasika ianao ve ala aza ny hevitra olombelona no amelanao tsy akatoavanao ny tenin'ny Kristy. Fa ny fakatoavanao ny tenin'ny Kristy dia ahitanao fitahiana. Ny faraiky ambin'ny folo ahitantsika lay sitrana naninona izy sahy namaly ireo nanometsiny azy izy. Sa izy ny teny. Tsy tokony ataonao zao fa sabatany andro, tsy tokony hitondra an'iny ianao. De ozy la efa nanasitranao ozy nanao hoe batao ny fandrinao de mandehanako no Jesosy nefa ny teny hoe zao. Ka na inona teninareo tsy avelako ty etako ty. Zao ny tenin'ny Tompo tamiko. Na inona teninareo. Lay nana ny fanohananao tsara indrindra. Misaotra no nanasitranao ty lehilahy ty. Zay toko anayko fa afaka manasitrana anay ianao naretin'ny nofo zany nara-panahy. Ampio zahay akatony teninao ary tsy homenatra ny joro vavolombelonao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Zao no nolazainy tamiko. Eto dia tsara ny manamarika ry havana. Fa ny fahavoazan'ny maro dia zao. Tsy manana tenin'ny Tompo hoentiny manamarina ny fietsiny izy. Ary zany no ilaina ny ianarantsika ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga antsika ilaza hoe manao an'izao aho satria izao ny voasoratra. Tsy manaiky an'izao aho satria izao ny voasoratra. Ary eto dia tsara ny angalantsika tahaka an'ity lehilahy ty. Ty lehilahy nararika sitrany ity, hoy izy hoe ilay nanasitrana no nilaza tamiko hoe betao ny fandrinao ka mandehana. Ko nanasitrana ny teniny. Izy no nilaza tamiko hoe aza vela eo fandrinanao fandana entomody io. Ko nahoana no ahavelako io, ary nahoana no ahazerako ety an-dalana. Ry havana, amin'ny fanarahana ny Tompo, natoeranaiza misy anao, dia tsara mihitsy any ahaizanao tenin'Andriamanitra hanorenanao ny finoanao sy ny zavatra zay akatoavinao. Ny anankiray koa dia hitantsika amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny andininy fahadimy ambin'ny folo, toetra tsara nataon'ilay lehilahy de hoe dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no nahasitrana azy. Tsy menatra ny joro vavolombelon'i Jesosy izy rehefa nahatsiaro ny fahasitranana teo aminy. Aoka tsy homenatra ny vavolombelon'i Kristy isika amin'ny zavatra efa nataon'ny Tompo taminao. Ireo Jiosy zay nanenjika ireo indrindra no nijoroan'ny vavolombelona. Lay Jesosy entsehinareo no nanasitranako no ianareo foana manentsy azy, za sitrana zao. Sitrana hitanareo fa sitrana ianareo teo. Inona mba nataonareo tamiko? Jesosy ny nanasitrana ahy. Pasahinao ve no mijoro vavolombelon'i Kristy am'izay efa nataony taminao? Sahinao ve nahoana ny menatra? Raha misy menatra eo anatrehan'ny olona hoy Jesosy, de ho menatra azy kosa eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fanontaniana farany zay hovalintsika de ny hoe inona ny fampitandremana nataon'ny Tompo? Efa sitrany ianao zao. Aza manota intsony fa nyrao manjohanao zay ratsiratsy kokoa noho ny teo. Fantatry ny Tompo zany. Fa vokatry ny fahotany ty rangahy ty kay naparary azy io. Asa na tokony firy taona zany le rangahy io, satria 7 taona izy ny narary. Ary ny aretiny moa dia tsy tena fantatsika marina fa hoe efa narary 7 taona izy, zay fotsiny voalaza eo. Fa tsy fantatra ny aretiny.
fa rehefa dinihina ny tenin'ny tompo dia hita hoe vokatry ny fahotana nataony namparary azy. Ary zany nahatonga ny tompo ilaza hoe aza manota intsony fa andrao manjo anao ny ratsiratsy kokoa noho ny teo. Ry havana, rehefa nafahan'ny tompo ianao, nositrany ny fanahinao, nositrany ny aretinao, efa nanavela ny eloka ianao noho izany, de izao noho izy aoka andeha amin'ny fahamarinana kosa amin'ny sisa aoka ho ny tenin'Andriamanitra no faniliny tongotra ao sy fanazavana ny lalanao. Aza mandeha tahaka ny teo aloha intsony, aza miaina tahaka ny teo aloha intsony, fa aoka ny fiainanao ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria ny ota dia ny fandikana ny tenin'Andriamanitra. Reo ary ny lesona nomenantsika androany ray ry havana, enganieka isika rehetra dia samy anaiky hoe tompo tsy afa manoatra fa milanao hoe ankatony teninao hoe tsy ady hevitra tompo, ary sahy hijoro vavolombelona ary hamaly zay manometsiny, satria ianao manasitrana ny maniraka anay, ary tsy verina amin'ny ratsy intsony isika, mba hatonga antsika ho tena miaina amin'izany fahafahana sy fanasitranana izany. Enganieka izany tenin'Andriamanitra zay nomenantsika androany zany. Toetra tsara tokony alay tahaka atao amin'ilay narary nositranina, reo ahafantarantsika an' Jesosy mangoraka ny marary, mitaky finoana ny fakatavana ny teniny izy, ary tsy atahotra ny hihaonana amin'izana amin'iza isika rehefa nisotraniny tompo. Izany neno amen'ny fontsika de ho tokana ihany ny tarigetranao miankatony teninao Jesosy io. Hivavaka isika. Misaotranao tompo noho ny teniny menao anay androany indray, mampiseho anay tantara mahafinaritra. Ny fangorahanao Jesoa tompo, anay zay mahatsiaro malemy tsy mahavita ninninna mila hery avy aminao, ny fanohananao tsara indrindra. Misaotra noho nanasitranao ty lehilahy ty, zay toko anay kofa afaka manasitrana anay ianao naretin'ny nofo zany nara-panahy. Ampio zahay ankatony teninao, ary tsy ho menatra ny joro vavolombelonao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.